Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Tetikasanao sa tetikasan'Andriamanitra io ataonao io. Izay indray ry havana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Voaingana dia nisy tanora nandefa afatra miafina tato amin'ity pejy ity ary dia ovakiko amintsika ilay afatra izay nisoratany. Efa nahazo alalana avy taminy moa hoe azo vakiana eto amin'ny pejy ilay izy. Dia hoy izy: finaritra misy zavatra tsy dia azoko tsara momba ilay hoe antson'ny tompo iny, momba ilay hoe Andriamanitra manao ny tanjona. Tsy tokony hanao projet hafa ve zany sika kristianina? Ny tena marina mpianatra momba ny agro aho, manangana projet de développement sy ny sisa ny tena asanay amin'izany, ary tanina sy terena ary hanao projet be dia be ary hanana objectif amin'izany. Mety ve araka izany ny manao projet personnel sy ny hoe manaraka fotsiny ny planin'Andriamanitra? Eo ny mahafaninahitra amin'izao tompoko. Sao aho variana manao ny projet amin'ny fianarako sy ny fiainako ka hiala amin'ny planin'Andriamanitra. Misaotra mialoha. Araka izany ravana dia tena misy tokoa ny olona izay sahiran-tsaina hoe ity zavatra izay ataoko ity ve planin'Andriamanitra sa projetako fotsiny ity zavatra izay ataoko ity, sao dia mba diso lalana ary amin'ity zavatra izay ataoko ity fa tsy ity no anirahan'Andriamanitra na hoe ity no ampanaovin'Andriamanitra. Zay zany no izahantsika valiana amin'ity vidéo ity. Ny zavatra voalohany aloha izay tsara ho fantatsika dia hoe ny Baibola dia tsy mandrarantsika hanao tetikasa na hoe projet izany mihitsy. Afaka manao an'izany tsika, afaka manao planina tsika, afaka manao zavatra ohatra hoe eo amin'ny fianarana na eo amin'ny fiainanao manokana na eo amin'ny asanao na eo amin'ny ankohonanao na amin'ny fiainatokantranao, amin'ny fitiavana, amin'ny resaka fiarahamonina, amin'ny firenena, amin'ny fiangonana. Afaka manao tetikasa isan-karazany tsika, tsy olana mihitsy izany, tsy diso mihitsy izany. Zany mihitsy ary ny tokony atao. Saingy ny tena tokony jerevana tsara dia ny fototra. Eo amin'io fototra io no ahitana hoe tetikasanao ilay izy sa tetikasan'Andriamanitra. Raha vao miresaka tsika hoe fototra dia zavatra anankitelo reto no tokony ombia ao an-tsaintsika aloha. Rehefa resaka fototra dia zavatra atsangana voalohany izany atao hoe fototra izany. Numéro 1, number 1, priorité, laharam-pahamehana zany. Ny faharoa, ny fototra dia zavatra any ambany ihany, tsy hita maso. Izany hoe conviction, faharesen-dahatra any anaty koa izany fototra izany. Ary ny fototra dia zavatra mitondra, miankina amin'iny daholo no toy ny asa rehetrarehetra izay ataonao eo zany. Ny dikan'izay dia resaka motivation, iny zany no manosika ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao eo. Ny dikan'izay dia hoe raha misy zavatra izay ho ataonao, inona no mahatonga anao hanao an'io zavatra io? Inona no manosika anao hanao an'io? Inona ny zavatra voalohany indrindra tonga tao an-tsainao? Ary inona no faharesen-dahatra manokana any anatinao any ahatonga anao hanao an'io zavatra io? Izay zany ny tena tokony hipetraka aloha. Izay ny tokony hapetraka izay fanontanian'izay satria izay ny fototra, izay ny bazy ny zavatra izay ataonao. Ary raha voavalinao zay dia eo no ahitanao manao hoe avy amin'Andriamanitra ity na hoe tena projetako manokana fotsiny ilay izy. Raha vao miresaka tsika hoe fototra koa nefany dia ny soratra masina dia miresaka an'izany any amin'ny Matteo 7:7-20 ka hatramin'ny 7:20 dia misy tantarana lehilahy anankiroa izay nanao fanorenana projet io. Ary ny anankiray dia naorina teo ambony vatolampy, ny anankiray naorina teo ambony fasika. Ny fototra zany ny anankiray dia vatolampy, ny anankiray fasika. Dia mazava ho azy fa ilay vatolampy hitantsika eo amin'ny tantara io fa tsy nirodana ilay izy, fa ilay fasika dia nirodana ilay izy rehefa tonga ny tafiotra sy ny rika sy ny zavatra samihafa ohatran'izany. Dia rehefa jerevanao nefa ny 7:20 dia izy ny ambaran'ny teny ao manao hoe koa amin'izany nazovo no mandray izany teniko izany ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Mandray izany teniko izany dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina nanorina trano teo ambony vatolampy. Ilay tenin'Andriamanitra mihitsy zany ilay vatolampy. Izany hoe ny fototra zany tsara indrindra, ary ny fototra ho an'ny kristianina amin'ny fanorenana rehetrarehetra dia tokony ho ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra no tokony laharam-pahamehana mahatonga anao hanao an'io. Ny tenin'Andriamanitra no conviction any anatinao any mahatonga anao hanao an'io zavatra io. Ary ny tenin'Andriamanitra no motivation manosika anao hanatanteraka an'io zavatra izay ataonao io. Rehefa tsy tenin'Andriamanitra ary izy, rehefa tsy vatolampy dia fasika. Ary ny fasika dia tsinona fa zavatra be dia be, mety ohatra hoe fifaninanana. Nahita ny ranona anao ianao dia izy hoe za koa mba hanao ohatran'io, za koa mba hanangana ohatran'io, mety ho ampo aza.
nefa mety koa fialonana, nefa mety koa fitiavam-bola, na ihany koa mety hoe ity zavatra ity zao ny malaza, any zao no tena misy ny financement, any ndray zao ny tendance, ity zavatra ity mihitsy zao no tena mahatonga na ohatran'izao. De raha izany no ataonao fototra, mety ho ide tsara be koa nefa izy hoe ity zavatra ity ohatra mety ohatrao. Zany hoe tsy nisy idiran'ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa tena hoe aranofo be fotsiny zany le izy. Resaka olombelona ary tena amin'ny ankapobeny de mifototra amin'ny vola daholo moa zany ny olombelona sy ny voninahitra zany ny tena hoe base. Reny zany lasa priorité. Ka rehefa izay no priorité anao, raha izay no motivation anao, raha izay no conviction anao, de miteny aminao fa irodana io. Ary le firodana de zao hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra le izy satria lasa ho andevon'ny vola ianao raha vola no ataonao fototra. Lasa ho andevon'ny sezy ianao raha ohatra ka ny voninahitra no ataonao fototra. Lasa ho andevon'ny zavatra isan-karazany ianao raha ohatra ka zany rehetrarehetra zany no ataonao fototra. Ary zay no mahatonga izy hoe lasa aranofo be le izy, lasa tsy sitrapon'Andriamanitra le izy fa lasa hoe projet anao fotsiny. Ohatr'izany zao tontolo zao, ohatr'izany reny olona tsy mivavaka reny. Ny azy de businessman be izy de ny azy tonga de vola ny ao an-tsainy de bénéfice de zay. Anao an'ity tsika satria tia mahazo bénéfice, de zay no mahatonga anazy lasa mametsifetsy olona mihitsy, manambaka olona mihitsy satria vola ny azy ny priorité an'io. Tsy miraharaha zay hoe consommateur izy na hoe ny zon'ny mpanjifa zany fa de hoe inona no azahoako satria vola ny tanjony. Ary zay zany ny mahadiso itsika kristianina raha mianatra ianao na miasa ianao ninona ataonao de tokony ho ny tenin'Andriamanitra no fototra iorenan'ny zavatra rehetra zay ataontsika. Ny tenin'Andriamanitra ny base zany. Ary zao ry havana, tsy maintsy mamaky soratra masina ianao zany, tsy maintsy mamaky baiboly ianao zany satria ao no ahitanao ny tenin'Andriamanitra, na ihany koa mihaino toriteny satria amin'ny alalan'ny toriteny no andrenesanao an'Andriamanitra izay miteny aminao. De ohatr'izao zany ny fandehan'ilay izy raha hoe atao amin'ny fomba pratika le izy azahoantsika azy. Ohatra zany ny haino tenin'Andriamanitra ianao, tantaran'ny Samaritana tsara fanahy no niresahana tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra de voakasika ianao. Voakasika ianao, toy izy ianao manao hoe andeha ho avadiko tety, andeha hanao zavatra ohatran'izany hanao tetikasa, de ohatra hoe fiahinany mahantra, fiahinany olona sahirana na fitsabonany marary satria ao anatin'ilay tantaran'ny Samaritana tsara fanahy daholo zany. Izany hoe ilay zavatra zay ataonao zany de niainga avy amin'ilay tenin'Andriamanitra de ny tantaran'ny Samaritana tsara fanahy. Iny zany no nanosika anao ary iny zany no fototra iorenan'io zavatra zay ataonao io. Ohatra anankiray ihany zany fa ohatra koa zao hoe mamaky ny Genesis ianao de no misy resaka hoe zay nataon'Andriamanitra de hitany fa tsara, nomen'Andriamanitra antsika hoe mba hitandrina sy hiasa ny sahatsika sy ohatran'izany toy ianao hoe ary raha izany anie zany tena voakasika ianao hoe tena tian'Andriamanitra ho tandremana zany ty tontolo zay misy atsika ity, de izay no vy miaina manosika anao ite manao hoe andeha hiady ho an'izany hoe fiarovana ny tontolo iainana zany satria tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis mihitsy zany. Le tenin'Andriamanitra zany no manosika anao. Fa tsy hoe zany ndray zao ny be financement de zany ndray ny be vola de anao an'izany ndray amin'izao fotoan'izao, tsy izay le izy fa tena resaka hoe tenin'Andriamanitra mihitsy. Zay ny anankiray. Fa zavatra faharoa koa de zay mahazo antsika rehetrarehetra hoe efa manao zavatra ianao, asa efa 5e année ianao, asa manao droit na efa 3e année ianao manao économie, na koa hoe mpitsabo ianao na efa mpampianatra ianao na efa mpivarotra ianao, mpanjaitra ianao de efa zany rehetrarehetra zany efa asa zay ataonao amin'izao fotoan'izao ary tamin'ny voalohany de vola mihitsy ny tena nitadiavinao tao fa tsisy resaka tenin'Andriamanitra zany. De ahoana ary zany no tokony ataonao satria ohatrany hoe fasika zany le fototra raha zay na azo ilazana azy. De tsy maintsy manao refondation ianao zany, tsy maintsy mivavaka ianao de mangataka hoe tompo omeo teny mba hanorenako izao asa izay tanterahako zao satria hatramin'izay de vola no nitadiaviko, laza no nitadiaviko, zao no nitadiaviko tamin'ity zavatra zay nataoko ty tahaka an'izao tontolo zao. Fa manomboka androany de ho fondeko amin'ny teninao amin'izay. Ny teninao zany no ataoko laharana voalohany. De mipetraka foana le Matthieu 9:7-7 hoe ka tsao aloha ny fanjakany, ataovy priorité aloha lay tenin'Andriamanitra de avy eo manaraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. De tsy maintsy manao refondation ohatr'izany tsika, mivavaha ianao de tsy haiko hoe inona ny efa nomen'Andriamanitra anao, menimeny talenta ianao efa nisy expérience be deabe nalefan'Andriamanitra teo anatrehanao mety diso motivation ianao tany am-pendohana fa tsy tonga ho azy reny, tsy tonga ho azy io toerana zay efa nametrahan'Andriamanitra anao io fa androany dia avadio le izy hoe manomboka androany Andriamanitra dia ivadika mihitsy ny saiko
ivadika lahara-pahamehana mihitsy ivadika mihitsy ity am'izay ny motivation ako fa tsy ity tsony de ny teninao ka rehefa zay no ataonao de tadio fa lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao zany ahatanteraka ny tenin'Andriamanitra iny ka rehefa mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao ahatanteraka ny teny iny mazava ho azy fa lasa programan'Andriamanitra zany ilay zavatra zay ataonao iny fa tsy planin'olombelona fotsiny ihany. Izao tontolo zao ry havana raha mijerytsika ny fiainan'izao tontolo zao de ny olona zao tontolo zao ny azy tsisy an'izany hoe tenin'Andriamanitra zany fa ny azy tonga de business vola fotsiny ary mety misy olona tena tafavoaka mihitsy tafita lasa lavitra mihitsy fa izao ny zavatra tokony tadiditsika tsy mitovy mihitsy zany hoe lasa lavitra na havita zavatra be sy ny hoe nahatanteraka ny programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao zany. Diso lalana foana ianao na de lasa lavitra tahaka n'inona ary raha ohatra ka ivelan'ny drafitr'Andriamanitra ary ny amaranako azy de zao hoe io Andriamanitra zay vavahantsika io dia alpha sy omega izy zany hoe le mahalfahana azy de le fiandohana manomboka amin'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra ny construction ohatra zay atao tokony hanomboka amin'Andriamanitra daholo kanefa tokony hifarana amin'Andriamanitra ihany koa de le fanombohana de hoe lay teny jaonina voalohany de miresaka fa ary tamin'ny voalohany ny teny zany hoe ny zavatra voalohany indrindra de ny teny ny tenin'Andriamanitra zany ny tokony vy miaina manosika ny zavatra zay ataonao kanefa de zao hoe ny objectif am'izay zany ny objectif final de zao ny hanome voninahitra an'Andriamanitra izay le omega araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany toko 10:8 manao hoe kao am'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo de ataovy voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany ataovy voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany ka de manasa antsika ary manaova reo fondation dinio inona marina moa zavatra zay ataonao io inona ny fototra avereno mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa ny tenin'Andriamanitra rery ihany no maharitra mandrakizay ary io tenin'Andriamanitra io ihany no fototra azo antoka ka raha io no ataonao bazy ny zavatra zay ataonao de miteny aminao fa sady mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao no ao anatin'ny planin'Andriamanitra tsara mihitsy ianao ary tsy misy tokony hampatahotra anao zany ary zany ny antsika kristianina fa tsy tahaka ny an'izao tontolo zao de mirary soa antsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amen.